Andriamanitra maneho haravona sy hafaliana. Ahoana ny amin'izany? Anasako anao am-pitiavana amin'ity androany ity. Ry mpiara-mianatra namana, amin'ny fofeno fifaliana no anolorako ny fifampiarabana anao, ka anolorako ihany koa ny firarian-tsoa nahatrarantsika ity fotoana ity. Tantanin'Andriamanitra isika nandritra ny alina ary tafahoana soamantsara dia miaraba anao samotahin'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka indray isika raha andinika izao loha hevitra mahafinaritra izao. Andriamanitra rainay eo, akory ny hafalianay fa namindra fo aminay ianao. Tsy mijery ny mahampanotanay, fa noho ny fahasoavanao no natoy izao anay, ary ny famondram-ponao no tsy nahalandritranay. Ka tafahoana soa amatsara izahay. Kehitriny ary raha andinika izao dia teninao izao izahay, aoka ho aminay ny fanainao masina. Dia mitahihany koa reto mpiaino, mpiara-mianatra amiko reto, aoka samby vonto ny fanahy izay tsiraray avy. Amin'anarana Jesosy, angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, tsy haitombanany ny asaribiditsika tsiraray avy ao mason'Andriamanitra. Ny olona mety manambany anao, ny olona mety manao tsindotsinona anao, fa tiako ny ilaza aminao fa sarobidy eo amin'ny mason'Andriamanitra ianao. Ary vonin'Andriamanitra hikarakara, hisahirana ny aminao. Ary izany no mahatonga an'Andriamanitra ho ravoravo amin'ny fanahy anankiray izay manatona azy na dia ray aza. Zao no voalaza amin'ny filazantsara liko toko 5:10 ka ny 9:20 manao hoe: lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny ampanota iray izay mibebaka. Tiako ny laza aminao fa faly Andriamanitra ny amiko ny aminao. Ao amin'ny bokin'ny mpaminany Zefania, Zefania toko 3 ka ny 7:10 no ahitantsika ny fanehoan'ny mpaminany Zefania ny amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny haravony sy ny fifaliany eo amin'ny zanany anankiray izay manatona azy. Ao amin'ity andininy dia manasongadina mihitsy ny haravon'Andriamanitra sy noho ny amin'ireo olona izay navotany ny mpaminany Zefania. Zao no voalaza Zefania toko 3 ka ny 7:10. Zao no voalazany: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Zany atsara ny hafalian'Andriamanitra eo anatrehan'ny isika izay navotany. Indray zany hafalian'Andriamanitra eo amin'ny mpanota anankiray izay manatona azy. Tena zava-dehibe, saika tsy ampy mihitsy ny teny izay nambaran'ny mpaminany Zefania ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota anankiray izay manatona azy. Zao no voalazany voalohany: Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra ao aminao. Ry mpiara-midinika rehetra, tiako ny ampahery anao, ampahery atsika, fa ao aminao, ao amin'ny tokantrano misy anao, ao amin'ny toerana misy anao Andriamanitra. Ary mahery io Andriamanitra ao aminao io ka vonona ny hamonjy anao. Miravoravo aminao izy amin'ny fifaliana. Zany mahafinaritra mieritreritra an'izany. Andriamanitra faly ao aminao ary vonona ny hamonjy anao. Ry mpiara-mianatra namana isany, tena velom-pankasitrahan'Andriamanitra noho ny aminao. Ao amin'ny olony no misy an'Andriamanitra. Ao amin'ny olony ao aminao no misy an'Andriamanitra. Ao amin'ny tokantrano misy anao
no misy an'Andriamanitra. Ahitana zany sary zany kio ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 2:20. Isaia 2:20 ka ny andininy Isaia 2:20 ka ny andininy 4. Zao no Isaia 2:20 ka ny andininy 4. Hoy ny voalaza manao hoe ianao tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao, fa ianao atao hoe ilay sitrako, ary ny taninao atao hoe vady ampakarina, fa sitraky Jehova ianao, ary ny taninao ampanambadiana. Mahafinaritra izany teny zany. Ny fahitan'Andriamanitra anao, ny tombambidinao eo anatreha'Andriamanitra. Ilay sitrako. Asa impiry ianao mba nandre fitenin'olona taminao hoe rylay ankasitrahako, rylay sitrako. Fa androany nefa tiako ilaza aminao fa lay Andriamanitra ao aminao, ilay maherika hamonjy anao, ilay manana fifaliana sy fiobinany aminao, ilay ravoravony aminao, dia samy teny aminao manao hoe ianao ilay sitrany. Tsy atao hoe afonafoy intsony ianao, fa ilay sitraka Andriamanitra. Ary ny taninao izy dia atao hoe vady ampakarina. Ry mpiara-mianatra namana isany androany dia nasehon'Andriamanitra toy ny amin'ny resaka fanambadiana ny fifandraisana misy amintsika dia hoe ianao atao hoe ilay sitrako, ary ny taninao atao hoe vady ampakarina. Ary zay natonga ny Paoly antso ao amin'ny Efesiana 5:15 ka hatramin'ny 5:20. Dia misy antso amin'ny tsiraray avy, miantso lehilahy ho tian'ny vadiny, tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany tena ny hamonjy azy, ho tia azy tahaka ny tenany. Ry mpiara-mianatra namana isany, miantso antsika ilay anehoan'Andriamanitra hafaliana sy haravoana mba hitia izay manodidina antsika. Raha toa ka tsapanao fa sitrak'Andriamanitra ianao, raha tsapanao fa ianao ilay anehoan'Andriamanitra fifaliana, ianao ilay anehoan'Andriamanitra fiobiana, dia mahaiza koa maneho an'izany amin'ny ankohonanao, maneho fitiavana ny ankohonana, maneho fifaliana ny amin'ny ankohonana, maneho fifaliana amin'ny mpiarabelona, maneho fifaliana amin'izay mitakosina sy manodidina anao. Andriamanitra hanome anao zany tari-dalana izany, satria tadio tsara fa ny fanehoanao an'izany dia mampiseho ny fitiavana Kristy ny olony mihitsy, tahaka ny tiavany ny tenany. Tompany hombanao androany, ka dia izao azadino fa ao aminao Andriamanitra mahery vonany hamonjy anao, ravoravo, faly, sondriana amin'ny fitiavana anao, ary faly amin'ny fiobiana ny amin'ny fitiavana anao, satria ianao ilay sitraka Andriamanitra. Andeha ho antsika ambavaka izany dinidinika izany ka tonga izany ho zava-misy eo amin'ny tsiraray avy. Andriamanitra rainay any an-danitra, indray izany hafalianay fa nampafantarinao anay fa sarobidy eo anatrehanao izay tsiraray avy. Ny fahatsapanay an'izany Andriamanitra dia aoka mba hanomezana ihany koa ny hafa ny tombambidiny izy ireny tsiraray avy. Tianao izahay dia ampiko izahay mba ny fitiavana amin'ny mpiara-belona aminay, ary atombokay ao atokantrano izany. Mitahity mpiara-mianatra amiko ity, mpiara-mitinika amiko ity, hitany ankohonany, hita izay mahakasika azy koa ny ianao. Dia aza mahafoy Tompo, na mahasaraka anay amin'izay rehetrarehetra ataonay, fa nivavaka tononona sy natanay amin'ny anarana irery ihany. Amen.